Tompoko klasy tompoko vavy atolotra atsika indray ny araba isa-tokantrano amin'ny ity aliny zoma fa 20 novambra 2024 ity. Araka ny fotoana ifanomezantsika eto amin'ny radio télévision MBS dia manaraka ny fandarana resao aloha isika amin'izao alina izao. Fandarana izay vokarin'ny télévision ho atsika isa-tokantrano. Ny manolotra ny fandarana Vonsan Andrenjato Guy Maxime Magalaiseno. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Fantatsika fa malaza eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ny hirosoana amin'ny fifidianana lolo Madagasikara amin'ny 21 ny volana Desambra 2024 ho avy zao. Ny fampelezan-kevitra dia nanomboka omaly 17 novambra 2024. Ny vondron'ny mpanohitra moa izay ikambanany ireo antoko politika, ireo collectif des parlementaires ary ny olom-boafidy eny fotony mamaritra n'izany vondrony izany dia nanao fanambarana ombenombeny fa tsy mandray anjara ao anatin'izao fifidianana olo Madagasikara amin'ny 21 ny volana Desambra avy zao. Fantatsika ny fanehoan-kevitra ombenombeny nataon'ny vondron'ny mpanohitra eto Madagasikara, ny antoko politika maro ary anisan'izany ny antoko politika etiky Madagasikara izay fantatsika fa faharoa taoriana ny fifidianana izay filohan'ny Repoblika ary indrindra ihany koa ny fifidianana teo anivon'ny solomavambahoaka sy ny fifidianana teny anivon'ny commune sy ny mpanolontsaina communal zany. Nanao fanambarana izy ireo manamafy izay fanambarana nataon'ny vondron'ny panorama zay any amin'ny trandraisana anjara amin'ny fifidianana. Fantatsika fa ny voateny tao anatin'izany fanambarana zany dia ny CENI. Ny CENI izay miteraka fa savorovoro manoloana ny fiainam-pirenena nandritry ny taona maro teto amin'ny tany sy ny firenena. Vonsan Andrenjato misy ny fanambarana ombenombeny amin'ny hoe matahotra fifidianana ary tsy te anjara ao anatin'ny fifidianana fa hitondra fanakorontanana ny mpanohitra ahoana ny hevitsika manoloana an'izany. Manantitra ny arahaba fantatsika moa zany fa misy valobontana ohatra izany foana no ataon'ny mpitondra fanjakana rehefa resaka momba ny fanoherana eto Madagasikara. Ary zany fihetsiky ny fitondrana zany dia tsy mampivoatra mihitsy ny ezaka fampandrosoana ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa satria dia manjary lasa lasibatry ny fanjakana ny vondrona fanoherana eto Madagasikara nefa tsy tokony ho zay no fipetrany ary mandringa tanteraka ny fitondrana. Ny mahatonga an'izany lafindreitretra zany dia satria tsy misy zavatra azo ny fanjakana io atao eto amin'ny firenena raha ny ezaka fampandrosoana no resahana. Satria ny ezaka fampandrosoana zany dia misy paikady tena vorolanina mba ahafahana mitsinjo ny hoavin'ny Madagasikara farafaratsiny ao anatin'ny 5 taona izay hitondrandry zareo. Ary izay tsinjo ezaka ataon'ny fitondrana izay raha jerentsika amin'ny ankapobeny maimaika dia tsy hita fototra satria IEM no ifampiresahana eto Madagasikara ary ny IEM zany raha ny zavatra hita sy resahana dia tsy azo tanterahana eto Madagasikara satria tsy misy ny vola hoentimanana amin'izany lafiny zany. Dia ho jerentsika eo ny fandehan'ny ady hevitra momba ny fitantanam-bola ao amin'ny anteny mera rotonta fa eo no hiainga ny vakim-pantsilana miainga amin'ity fanjakana ity. Raha jerentsika mantsy ny fomba hitondrananjareo ny ady hevitra dia ny hoe matahotra fifidianana tsika. Ahoana moa tsika no atahotra fifidianana zany hoe ny fanoherana zany satria ny fomba hoentina miatrika an'ilay fifidianana dia amin'ny tanila sady tsy tomombana
tsy tomombana mihitsy tsy tomombana aloha zany hoe tsy ara-dalàna ary ny lalàna ihany no antony zavatra rehetra fa raha tsy zany a dia république bananiera zany a ity firenena misy atsika ity ny tsy mahatomombana azy voalohany aloha dia tsy feno ny fepetra voalaza ny lalam-pandrenana ary tsy feno ny fepetra voalaza ny lalàna fehizoro ary reo lalàna anankiroa reo raha atambatra dia midika hoe zay efa nanaovan'ny ACC na ny fitsarana momba lalam-pandrenana fanambarana fa tsy maintsy tokony rosony ny régime zany hoe fanjakana mitondra amin'izao fotoana izao a ny fanatanterahana ireo pitsopitsony fanaovana ny communal sy ny municipal mbola tsy vita ny fiandrasana ny didim-pitsarana mikasika ny vokatra natao tamin'ny fifidianana maire sy ny conseiller municipal sy communal ary ireny dia mbola misy tsy mivoaka ireny fanaovana ihany koa ny mpanolotsay-paritra sy ny lehiben'ny faritra ary ny lehiben'ny faritany sy mpanolotsaina faritany reo zany natao hoe collège électoraux ary rehefa tsy feno reo araky ny voalazan'ny lalàna fehizoro a fa le fifidianana nataon'ny régime Rajaonarimampianina ihany no azo ampiarana ilay collège électoraux zany hoe ny commune zany dia zavatra tsotra kely ny tokony nataon'zareo a nandeha niditra tao anatin'ny assemblée nationale dia novana le lalàna fehizoro a dia nalefa ny navety parlementaire raha vao tsy milaza ny heviny ny ao amin'ny sénat dia takan'ny efa nandany ary raha ohatra ka milaza ny heviny izy dia ny assemblée ihany masy mandidy amin'izay zavatra rehetra atao amin'ny fandaninany lalàna eto Madagasikara no zany tsy tokony nisy problema zany zay alafin'izay fa ny kamo ihany ny sasatra satria manao raharahany kamo zany ny mpitondra fanjakana amintsika amin'ny teny zao hoe azo atao nge ny par voie d'ordonnance azo atao ny manitsy an'ireo loholon'ny Madagasikara reo raha ohatra ka miseho beloha reo a dia tsy omena ny volany dia atao ankivy izy dia resy tanteraka ohatrany hoe miaina ny Mozambika tamin'ny vanim-potoanan'ny Frelimo sy ny antoko-panohitra na Renamo zany tsika raha miatrika an'izany ady hevitra zany fa nga misy ady hatrano eto Madagasikara no fanao an'izany tsika satria zany mihitsy le izy ohatran'ireny ady anaty akata tany Angola tamin'izany fotoana zany zay ny heviny zay mahatonga antsika ombenombeno miteny hoe ao anaty teteza mita ve tsika ity sa ao anaty fitantanana ara-dalàna mivoaka tamin'ny fifidianana dia eo zany no mahatonga antsika misarika ny sain'ny mpiaino hoe tsy ady anaty akata no ataon'ny mpanohitra fa tena ady madio mihitsy no ataon'ny mpanohitra ary tsy miala ao anatin'ny lalam-pandrenana lalàna fototra sy ny lalàna velona eto Madagasikara fa mahagaga moa zany a dia manjary lasa misy mamoaka lalàna fotsiny zao hoe tsy mahazo miteninareo raha ohatra ka tsy manana candidat fa ahoana moa ny antoko politika nge ny lehibe ny satria mandaha impératif izy ity ny antoko politika ny mamaritra ny gesticule rehetra ataon'ny fihetsika amampanao ny olom-boafidy ary ahoana no ahafahany mitrotro ny olom-boafidiny raha ohatra ka supplanten'ny mpitondra fanjakana amina lalàna vandivandy ny fahafahana mifampiresaka amin'ireo olom-boafidin'ireo dia fa zavatra tsy azo ekeny zany a raha ny atao hoe fahalalahana eto amin'ny firenena zany no resahana araky ny lalàna fototra zany a dia tsy mety zany ary tsy azo ekeny zany tokony fampiresaka amin'ny olom-boafidiny foana ny antoko politika ary rehefa anao tatitra amin'ireo olom-boafidin'ireo ny antoko politika dia zoany ao anatin'izao fifidianana izao ny miaro an'ireo olon'ireo tsy ho voan'ny fakam-panahy na voan'ny terisetra zay ataony reto mpitondra fanjakany reto mahavariana mantsy tamin'ny fanokafana ny teto Analamanga Guy Maxime Ralaiseheno dia le candidat ny fanjakana zany no milaza hoe manomboka izao dia mahametoky zahay fa tsy misy intsony ny teritery aminareo mpifidy vavety reto fa nga nanao teritery nareo sa iza nanao teritery taminareo tao ampatsehivina nefa ny fa ny teritery dia tena mbola misy satria misy ireo gouverneur zay manao eo mission spéciale ka zay nolazana azy ny amin'ny hoe de miomany anareo mpifidy vavety fa raha tsy mifidy ny candidat
zay atolotra ny fanjakana ololon'ny Madagasikara dia tsy mitohy ary foana ny fiarah-miasa eo anivon'ny fanjakana dia fahalalana ny tena maheno an'izany hoe ao anatin'ny fitantanana ny firenentsika no mbola misy zany teritery zany ary misy ny teritery ihany koa laka andrenjato satria gaga ihany any amin'ny fanambarana zay nataony commande ny gendarmerie nationale manoloana n'ilay efa noresantsika teto moa ny secrétaire tompon'andraikitra voalohany mifandripalemana amin'ny gendarmerie dia nitohizany tompon'andraikitry ny commande amin'izao fotoana izao no hoe tsy ekenay mihitsy raha toka mitarika korotana ny mpanohitra dia ombenombeno moa tsika miteny hoe zay nge tsy mandeha any amin'ny fanakorontanana fa tsy azo tapena-bava kosa ny mpanohitra manoloana ny zavatra tsy mety ao amin'ny sy ny firenena. Zay mihitsy n'le zavatra mampitahotra zany amin'ny fiarahamoniny mpanohitra sy ny mpitondra eto Madagasikara. Ny mpitondra mantsy dia mandrangaranga foana nireo le hery famoretana ary io everiny fa hery famoretana mihitsy ny foloalindahy eto Madagasikara. Zava-dozy zany mbola mangony fotsiny koa ny fitsarana raha ohatra ka raisina amin'ny dingana lehibehibe zany ty zavatra ty ka ny fanoherana zany dia mba mampitandrina kosa amin'ny fanoherana hoe okala aoka mba tsy avy aminareo mpitondra fanjakana ny vin'ny fanafitohinana rehefa tena manaja ny lalàna tanteraka ny vahoaka malagasy ary anisan'izany ny antoko-panohitra eto Madagasikara dia aza atao loatra lay fampitahorana tahaka izao satria tena manahirana zany eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy vitany hoe fampitahorana moa fa hitanao fa ny volam-panjakana nge tsy hoe volan'ny régime rehefa tsy manaraka anay nareo dia tsy omenay fanampiana fa nga moa nareo ny volam-panjakana volam-bahoaka ny volam-panjakana ary tsy misy olona afaka miteny amin'ny alalan'ny famoahana didi-pitsarana sy ny fanangonana volam-bahoaka raha tsy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ary zany indry zavatra zany dia manjary lasa ohatrany hoe tsy dia misy miresaka moa dia ohatrany hoe manarara ohatratra banga amin'ny alina zany ny mpitondra fanjakana zay mifandimby eo hoe anay zao ny eto amin'ny fanjakana ka zay tianay atao no atao tsy zany anaovana azafady zany tsy zany mihitsy no izy tsy hoe satria misy fanoherana eo amin'ny toerana anankiray dia iny olona ao amin'ny fanoherana iny toka-monina ohatrany boka tsy zany ange no atao hoe fiarahamonina tsy ao anaty fiarahamonina ny mpanohitra tsy ao anaty fiarahamonina ary tena heverina mihitsy zany voatrany olona boka dia mila toka-monina rehefa andeha hiatrika fifidianana ry zareo fa ngasy zany le izy samy mandray any andraiky ny lalàna dia mahazava ny voalazany lalam-pandreny eo amin'ny andinin'ny fahafolo mahazava be mihitsy hoe tena malalaka ny fanehoan-kevitra, liberté d'opinion, liberté d'expression ary ny fafahana rehetra mpitsopitso fahalalahany fanaovan-gazety tena mpitsopitso ny rehetrarehetra mihitsy voalaza ao amin'io artikla fahafolo ko nahoana moa no hiteny atsika ohatr'izany zany ny mpitondra fanjakana ary zay indrindra satria dia eto amin'ny tany sy ny firenena moa rehefa mandeha toy izao ny ady-hevitra mafana toy izao ny ady-hevitra ara-politika dia misy hatrany ny ezahana mamono afo eto amin'ity firenena ity ary dia ny tena mahagaga dia lay hoe verina fa tompon'andraikitra voalohany hiaro ny demokrasia sy ny état de droit resantsika eto no lasa mitondra fanehoan-kevitra miaro ny fitondrana manoloana ny fifidianana olona zay atreantsika izao nisy ny fanambarana nataony ACDDED zay fantatritsika hoe ny président mitarika dia le noble ny fanambarana nataony raha miresaka ny momba ny demokrasia sy ny momba ny ty état de droit ty dia ny hoe ny solom-bava-mahoaka ny Madagasikara ozy dia solom-bava-mahoaka Madagasikara izy fa élu ozy izy ao amin'ny circonscription anankiray dia gaga ihany ny tena hoe olona zay tokony hiaro ny demokrasia eto Madagasikara no maneho fanehoan-kevitra zay mampiady mampisaviritaka raha izay no lazana azy eto amin'ny tany sy ny firenena indrenjato
marina moa zany fa reo dia olom-boatendry reo ary tsy ny olom-boatendry mihitsy zany no ilaza ho national satria raha miresaka tahaka izany mantsy izy dia ohatrany hoe olona manao moral ho an'ny mpanao politika lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena aleo tsindriky mihitsy zany mpanao politika lehibe satria ny fanoherana ange zao manana ny maronisa monsieur le responsable ny état de droit sy ny démocratie ka raha démocratie zany tokony mitongilana ty amin'ny fanoherana zany Andriamatoa Lenoble fa tsy mitongilana any amin'ny fanjakana satria zay manana ny maronisa no tokony hodiny ty ACDDED fa ny fanohatra amin'izay no atao dia olom-boatendry reo normal raha ohatra ka mandeha manasoaso ny fitondram-panjakana izy amin'izay lafiny rehetrarehetra zay averiny indray mandeha zany fa ny représentation hoentin'ny assemblée nationale dia représentation nationale allo zay ho resahana zany fa manjary lasa Thaïlande sasany mantsy le izy ary rehefa vilavilana ohatr'izay ny fomba fanaovana politika dia lasa ny vahoaka tsy mandady arina no mandray an'izany endry zavatra tahaka izany satria aza dinona fa ny vahoaka dia mbola marivo salosana ary rehefa miteny ny fanjakana satria mihevy tena ho fanjakana zany ny ACDDED dia manao tsindritsindry ohatr'izay zay mantsy le fomba fanaovana politika taloha teto Madagasikara hoe aza milatsalatsaky ho fidiana raha ohatra ka tsy mba manana toerana kely na sombosombony raha hoe conseiller an-dranona na ao anaty fanjakana foibe na assistant parlementaire na any amin'ny ACDDED na ohatrohatr'izany tsy zany ange ny fomba fanaovana politika voizin'ny mpanohatra amin'izao fotoana zao hoe ny antoko-mpanohatra amintsika miteny zao dia mivoy an'le hoe iza manan-kevitra dia zay ange no resahan'ny antoko-mpanohatra fa tsy hoe iza ny manam-bola dia iza ny manam-bola na hoe iza ny manam-pahefana tsy miresaka manam-pahefana raha manam-pahefana mandeha amin'ny rariny sinitsiny izy ka tsy mamoromorotra ny vahoaka dia te hafany aty amin'ny fanoherana zany fa raha ohatra ka fahefana feno fampitahorana raha matahora sy ny etsetretsetra dia kianiny aty amin'ny fanoherana zany dia zao zavatra ataontsika izao tsy mety zany monsieur Lenoble ny zavatra ataontsika eto dia mazava nareo ny mpandrindra n'izany lafiny zany raha misy ny tokony hitory any amin'ny ACC manana fahefana hitory any amin'ny ACC anisany zany ny ACDDED miaraka ny collectivité territoriale décentralisée tokony ianao ny ampianatra ny olona zany hoe reo membre ny conseil communal sy ny membre ny conseil municipal dia ianao ny tokony hamondrina azy miantso an'ireo olona reo andeha hivondrona dia andeha ho any amin'ny ACC ilaza hoe zay tompoko dia manana ramification zany hoe fifanohizana araky ny voalazany lalàna fototra amin'ny antoko zay nahalany anay noho izany dia zoan'ireo olona reo no manotrina anay zanany fa tsy ianao indray no andeha ilaza hoe tena tsy mety zany mandeha anapepopepo an'ireo parlementaire lanim-bahoaka reo zany ary tsy misy mihitsy zany tokony hifanaovana lesona amin'izany lafiny zany fa manahirana tahaka izany ihany koa ny président ny ACC zay feveritsika fa tena tsy akatoavintsika ntsony satria dia tena mahamenatra ny zavatra ataony ny ACC zany raha eto Madagasikara no resahana manososy tanteraka zany natonga antsika faniresaka hoe sao dia tokony efa any amin'ny 5e république ary tsika satria manososy inona koa ny hidiran'ny président ny ACC amin'ny zay comportement politique ny ao amin'ny Sénat tsy misy hidirany mihitsy na kely aza fa ianao mora ohatra ka te hoe te ila ranoranony dia meo amin'ny président de république avokoa zany ny vola ao amin'ny ACC anaovana ny raha maika rehetrrehetra eto Madagasikara dia tokony nareo mihitsy manao soni nareo rehetra nareo 250 menada dia milaza mifanjakana officiellement hoe tsy mila budget zay fa ataonay bénévolaty alefaso any amikere le volanareo manjary lasa manao valibontanao ohatr'izay raha maheno an'le tenin'le ranga zay olona ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana
de manjary lasa manososy ny vaindra latsa marary tahaka an'izany zany a eo amin'ny fanatanterahana ny raharaha de inona ary ty zavatra ataontsika eto Madagasikara olon-dehibe nampianatra olona maro teny amin'ny anjery manontolo malagasy a ny professeur Eric Rakotoarso ary namana mpanao gazety zany mpanao gazety nge zany Eric Rakotoarso zany de manjary lasa mivilambilana ohatr'izany ny fomba fijery raha misy olona tena hoe tena nataony ny professeur Raymond Ranjeva ho dauphin hitantana an'io université Charles de Gaulle eny Ankatso io dia anisany zany ny professeur Eric Rakotoarso ary misy namana anankiray za efa lasa nodimandro moa de reny tena ny volavolainy tanteraka mba ho afaka anatanteraka ny fahambonina eny amin'ny anjery manontolo teto Madagasikara de mahavarina mijery ny fihetsika Eric Rakotoarso tahaka an'izao aseho an'izao. Tsara foana ny alalantsika tompoko lasy tompoko vavy fa ny fandarana dia fandarana mamakafaka ara-politika ary miteny zavatra mahitsy sy marina raha miresaka an'izany tsika ndrenjato dia ombenombeny averimberitsika eto fa vohitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana ary tsy isika rery no mivoy sy miresaka an'izany fa ny fihetsika sy ny asa natao nandritry ny taona maro teto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao endriny ny ACC misy amin'izao fotoana izao dia efa nisy mihitsy ny fanankianana mamaivay ary fanambarana ofisialy fa dia mampisavoritaka ny ACC misy eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao tamin'izay fanapaha-kevitra ny raisiny rehetra ary ambara fa ny lalam-panorenana fantatritsika fa izy no tompona andraikitra voalohany gardien de la constitution kanefa de zany ny zava-misy zany no mahatonga antsika ombenombeno ny teny hoe tsy mandeha amin'izy intsony ny tantanana ny raharam-pirenena fa iverenako kely indrenjato ilay fifidianana lolona teo dia voalazantsika ombenombeno fa tsy feno ny fepetra tsy feno atao amboletra kanefa dia izany no mitarika ny sakana rehetra amin'izao tsika miteny izao satria dia any amin'ny faritra rehetra zay ilatsahan'ireo candidat dia manamarina foana izay fa tsy misy afa-tsy ny RT zany sy candidat MMM vitsivitsy no mandray anjara crédible ve zany fifidianana zany. Voalohany aloha izay no atao hoe demokrasia ary izay le fampizakatsika eto zany ny fampizakatsika eto zany dia hoe tsy handray anjara ny mpanohitra dia izay ny zoa mpanohitra dia tandrovo zay fa rehefa mivoaka mpifidiananareo dia eo tsika ny manao analizy hoe inona marina ny dikan'ity le fifidianana ity fa amintsika miteny zao zany aloha dia isika dia mandà mafy hatramin'ny farany ny fomba anatanterahana nyty fifidianana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ity ho an'ny fanoherana zany dia tsy misy io fifidianana io ary raha ny tena izy dia tokony tsy ho tanterahana io fifidianana io satria mifanohitra amin'ny lalàna ary tena mamandalitra ny fiainan'ny firenena mandany vola ny volam-bahoaka zany ary zay fandaniam-bola fahatany zay tsy maintsy isy ny fanoherana fanakianana an'io fifidianana io inona moa mbola andaniana vola amin'izany raha maikinareo anao fampandrosoana dia tokony nampiasaina fotsiny nanaovana fampandrosoana zany ilay vola zay natao fa ny tena problema ao anatin'io dia le calcul politique ao ambadika izao fifidianana izao ireo fanjakan'ireo zany dia mihevitra fa hoe rehefa mahazo ny apahany betsaka ao amin'ny Sénat izy manana ny apahany betsaka ny amin'ny Assemblée nationale izy dia afaka manao azony atao avokoa izay tiany atao dia alefaso raha zay indray eritreretrareo alefaso ary manaova fifidianana élection générale amin'izao zava-misy zao fa ho hitanareo kely ny fandehany ary na mbola io fifidianana io raha Guy Maxime Ralaissin eny dia io fanjakana io ndeha hanao fanoherana an'io fifidianana io rehefa mivoaka io fivoka-pifidianana io satria maro amin'ireo raha ny analyse sy ny feoheno amin'ireo faritany enina eto Madagasikara dia tsy hifidy ny candidat mpanjakana ny olom-bofidy vaventy zany zay hanao an'izao fifidianana izao ary zay no mahatonga amin'ny fanjakana manao ny raha matahory io
fa raha mandeha amin'ny laoniny io tsy lany reo candidat mpanjakana reo ary ny fanjakana indray no anohatra ny fifidianana io sanatry mivava ve ry zareo ny dia anafoana ny fifidianana rehefa tonga izany voka-pifidianana zany a satria tsy andeha araky ny eritreretany azy io fifidianana io ary izay nitondrako fanamarena ato satria ny antoko tiako Madagasikara ny tsy hoe tsy manana olom-boafidy fa manana olom-boafidy maro manerana ny maro ny indépendant-tsika ary maro koa ny tsy miankina maro koa ny tsy miankina raha izy kohatra fotsiny ny antoko tiako Madagasikara manana be ny tanàna 7 ary manana mpanolo-tsaina na municipaly na communal tsy latsaky ny 700 tikan'izany zany a manana sy ny antoko hafa mikambana sy ny antoko afaka mikambana indrindra ny MTS koa manana olom-boafidy maro indrindra eny anivon'ny conseiller municipal na ny communal zany tikan'izany hoe tsy resaka tahotra tsy fananana mpifidy vaventy akory no tsy rosony ny panorama na ny antoko ao anatin'ny panorama hiatrika an'ity fifidianan'ity fa lay tsy fahatomombanana mihitsy raha tsy resahantsika ao anatin'ny ny fandaminana ny fiadidinan'ny lafitany na le ataontsika hoe organisation territoriale dia mazava tsara disposition générale io moa le resantsika omenombeny tondrainjato hoe ny article 3 ao anatin'ny lalam-panorenana dia mametraka hoe iankinan'la république ny vondrom-boka-paritra tsy njara-pahefana dia ny asan'ny Sénat dia mbola mafisiny any anatin'ny article 84 raha amin'ity lalam-panorenana ity fa tompona ndraikitra voalohany amin'ny fiahina ny vondrom-boka-paritra tsy njara-pahefana raha ny tokony ho izany dia tsy tokony ahena nisany lolo Madagasikara fa tokony ampitomboana azy raha tena mitsinjo an'izay le filozofia an'ity lalam-panorenan'ity izay dia ny hoe ny mijery ny vondrom-boka-paritra tsy njara-pahefana andrianjato ny mécanisme représentation moa eto Madagasikara zany dia hitantsika fa misy lesoka be zany satria ny mpitondra ny régime rehetra izay mitantana dia manao katsikatsy politika ohatra Atsirabe voalohany hatramin'izay dia député roa dia satria mihevitra ny fanjakana fa tsy mahazo an'le olona ao amin'ny Atsirabe manao calculana fiefy dia tonga dia nataony anankiray fotsiny ao amin'ny député na Atsirabe voalohany dia hitantsika amin'izany fa manahirana satria fiefiny time io dia reny zavatra nitranga tamin'ny fidinan'ny fanoherana sy ny tokony anaovana ny kabary tatitra nataony parlementaire tany Atsirabe reny rehefa miresaka ny soavinandrinany tasy ohatra dia raha ny tena marina tokony efa mba député roa amin'izay zany i soavinandrina sy miarinarivo fa no ilay katsikatsy politika satria fiefiny time reny dia atao izay afefika an'ilay faritra tsy anana an'izay représentation proportionnel araky ny isamponina sy ny fomba anaovana ny calcul dia atao taony ohatr'izay fotsiny zany ny zavatra rehetrarehetra hoentina manao an'le kajikajy amin'ny isan'ny solombavam-bahoaka sy ny représentation any amin'ny sénatorial moa dia mampimebe mihitsy ty ny voalazanao tao ny article 384 zay tokony ahafahana manery an'ny fanjakana ny régime zany mba andeha hiditra makany amin'ny décentralisation effective dia fantatsika fa tsy manao an'izany zany ny fanjakana satria tsy ampy loatra les pressions avy any amin'ny parlementaire na ny Sénat zany dia teo ara 63 nisan'ny sénateur amintsika miteny zao ahena 20 zany dia fantatsika fa vao may zany misy lay sous représentation rehefa tsy voasolo tena tsara zany ny vondrom-bahoaka-paritra dia mbola aza manatena zavatra fa mbola andringandringa ohatr' zao foana zany ny raha amin'izay lafin'izay raha ny sosikevitra zany dia tsotra hoe tokony ho isaky ny district ny olony Madagasikara tahaka an'io assemblée nationale io ary eo ndray moa dia mbola iresaka ka tena budget resaka anina etsetratsetra dia atao inonao amin'ny présidence ny république raha 1044 milliards d'ariary de francs 200 milliards d'ariary atao inonao ary zany vola be zany raha ohatra ka ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no tena problème eto Madagasikara satria ny any amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zany dia tsy misy mihitsy zavatra azo atao tamin'ny andron'ny professeur Azafy
sy ny ministre ny plan tamin'ny androny tovinanary Rabetsitota zany tonga dia nametrahany hoe 30 millions de francs isaky ny commune de 302 millions isaky ny district zay tatanany député amin'ny alalan'ny CLD zany mba nisy zany ny ezaka fampandrosoana mba nisy opérateur nitsangana tany mba manao travaux publics sy ny etsetratsetra dia mba hita hoe misy ny redistribution zany hoe ny fitsinjarana ny arikarena mba hanana tompontsoa avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara fa amintsika miteny zao moa zany dia lasa centralisme be le zavatra atao eto mivangongo amin'ny président daholo ny vola dia izy ihany no manao an'le raharaha io vola ao amin'Andriamatoa président io tsy manaraka ny lalàna araka ny voalazan'ny article 90 alinéa 4 zany hoe tokony isy lalàna fehizoro ny famoronana tahiry ataonina zany io dikany fond souverain zay nalefa defahana moa amboamboarina l'izy rehefa mandeha ny adevitra sy ny fanakana projet présidentiel hoe provision io zany hoe vola natao tsatsafina ngeny dikan'izany hoe provision zany sanatria ohatrany hoe goûter zany natao hoe provision ary ny provision zany dia le caisse noire ny président de république zany raha zay no atao amin'izany tamin'ny vanim-potoanan'ny président Didier Ratsiraka moa tany amin'ny république faharoa dia io no atao hoe caisse interministérielle la FNDE io FNDE ny anaran'io zany tamin'izany fotoana zany fa mipetraka any amin'ny ministèren'ny économie mamaritra azy dia rehefa misy amena na ny promesse présidentielle dia any amin'ny FNDE ny maka raha hoe misy amena any amin'ny ministère hafa ohatra ny cyclone mandalo dia ao maka ny ministèren'ny intérieur fa amin'izao tsika miteny zao zany any amin'ny présidence ny république l'izy dia izy zany tsy misy lalàna fepetra mihitsy na loi juridique zany tsy misy na décret de mise en place na décret d'application tsy misy mihitsy zany zay zavatra rehetrrehetra zay dia ahoana zany ny fomba hitondrana ny raharaha fitantanam-bola eto Madagasikara ao anatin'ny fandaniana ny LFI moa zany zao ny eny amin'ny assemblée nationale dia heverina zany fa mba ho tafiditra ao zany ady hevitra zany hoe fa inona marina ndikan'ity fond souverain na ny provision ao anivon'ny fiadidinan'ny république fa manjary lasa manahirana be ary mihevitena ny mpitondra fanjakana fa tompon'ny firenena zay tiany atao no ataony ary zay indrindra no hidirako amin'izay lafiny zay indrenjato hoe io firafitry ny teti-bolam-panjakana io nandritran'izay taona maro zay ary manamarina ao anatiny zany adevitra ataontsika zany fa dia lay lalam-panorenana resantsika eto dia tena mifanohitra mihitsy amin'ny fomba fiasa sy fihetsika sy fanatanterahana eo anivon'ilay mpitondra fanjakana satria raha miresaka n'io vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana io tsika dia tsy hita afa-tsy telo isan-jato ny teti-bolam-panjakana nandritran'izay taona ny fandimby zay no azo tarafina fahatonga eny dia mifanohatra zany amin'ilay filozofia ny lalam-panorenana hoe io vondrom-bahoaka paritra io no iankina n'ilay république tsara ny mampatsiahany zany ary zay no hijoron'ny mpanohitra ny amin'ny hoe tsy manonohitra be fahatany ny mpanohitra fa mitondra hevitra ary mitondra fanovana ny fomba fanao politika eto amin'ny tany sy ny firenena teti-bolam-panjakana tokoa tsika zao ary natolotra anio eo anivon'ny antenimera pirenena ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana andrenjato ombenombeno moa efa ndraisantsika teto ny dingana atao amin'izany asa feno ve ny fepetra tonga eny anivon'ny solombavam-bahoaka izy elony amin'ny tian'io tia inona ny mety ho ady hevitra iainga tsika moa hiezaka ny andalina sy amakafaka ny teti-bolam-panjakana io ary hoentintsika eto amin'ny fotoana mampety an'izany ndrenjato plan de relance ady hevitra goavana amin'ny PTF na ny partenaire technique financier amin'izao fotoana zao tafiditra ao anatiny teti-bolam-panjakana io ve andrasantsika ny momba an'izany ny fepetra rehetra lazain'ny lalàna moa zany indrindra ny lalam-panorenana momba nyty fandaniana ny teti-bolam-panjakana ity dia tsy voahaja zany raha marina mantsy tokony enimpolo andro
no tonga ao amin'ny assemblée nationale zany ary amin'ny fotoana andraisan'ny assemblée nationale nlay lalàna dia misy 30 andro zany ananany andiniana azy zany hoe raha faharoapolo ny volana zao a dia amin'ny faharoapolo ny volana desambra zany no andiniana an'izay nefa mbola misy ihany koa ny navety makany amin'ny sénat zany 10 andro eo ny tokony ananany ary aorianan'izay a dia misy 10 andro avy a ananany assemblée rotonta ahafahana mandinika lay volavolan'ny lalàna fitantanam-bola ary fantatsika fa ny fomba fiasan'ireo parlement reo dia rehefa manakaiky ny volana desambra indrindra fa 5 ny volana desambra dia maika ny tehoditra zalahy ary tsy mbola nahita mihitsy aho hoe parlement ka nivory hatramin'ny fa 1 ny volana desambra raha tsy misy teryvaimanta ataony ny mpitondra fanjakana ho an'ireo assemblée ireo ary normal zany satria izy ny tompon'ny fomba fiasany ao anatin'ny assemblée nationale sy ny sénat tsy misy tokony hidiran'ny gouvernement zany a fa anjaran'ny gouvernement no mivonona amin'ny fomba ahafahana miditra ao anatin'izany fomba fiasan'ny parlement zany eo ihany koa le hoe ny andro fety ohatr'ireny a dia samy mba te hody avokoa mba hijeryn'ny circonscription eo ny mahamarina lay resaky ny seg sy ny émonante satria eo zany niverina le redevabilité zany hoe mba tokony tavandrala mandranitra ny tavandrala zany a ny olom-boafidy amin'ny vanim-potoana io satria vanim-potoana lehibe io a krismasy a sady taom-baovao ary samy mba makalaza an'io avokoa ny akabeazan'ny vahoaka malagasy amin'izay fotoana izay dia mba tonga ry zareo a mijery ireo vahoaka ny fidy azy na halany azy satria ny fiverenana andoharano ohatr'izay a dia mahatsara fihavanana eo amin'ny raharam-pifidianana eto Madagasikara dia manomboka any amin'ny volana faharoapolo ny volana any zany a dia efa tsy eo intsony voalohany indrindra aloha ny eo amin'ny sénat dia tsy manana vola afahana manatanteraka an'le fodiana zany hoe ry zareo zany niantoka ambatatena dia tsy manana an'ilay vola hoentina mandeha roplanina ntsony zany zay parlement parlementaire tsy maintsy andeha hiatrika an'izany amin'ny fodiana dia hitatsika fa hozairana tsy maintsy miala aloha izy indraindray inge zany andeha ho any akan'ireo zany ka mila any amin'ny 10 andro ao anatin'ny rotsakorana tanteraka tsika amin'izany faharoapolo ny volana desambra zany a dia tsy maintsy mandeha 10 andro mialoha izy dia tahaka izany ihany koa ny any mandeha mody any faritry vatomandry sy ny Marolambo sy ny Betoky Atsimo ny RN13 moa mbola tsy vita ka asa raha afaka ray volana sy tapany raha tsy hanao politika intsony nga président na ahoana satria tsy maintsy vita io izy ka tsy ho vita mihitsy ary tsy hanomboka zay raha zay ary raha manomboka eo zany a dia fantatritsika fa zay mamparisarisa ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara satria tsy manana fa tsy mifer eo am-pelatanana ny fanjakana amin'izao tsika amin'ny teny zao ary fantatsika fa na problema na rano eto Madagasikara fotsiny ara eto Madagasikara moa fomba filaza azy fa amin'ireo firenena afaka misitraka ny asan'ny jirama zany a zay 5 isanjato ny vahoaka malagasy monja dia mbola tena sahirana tokoa amin'izay lafiny rehetrrehetra zay ary tsy maharesy lahatra ny mpamatsy vola ny fanjakana malagasy a amin'ny tokony anaovana n'ilay branchement sociaux zany a zay isola anoloana nireo branchement efa nataon'ny république voalohany efa antitra ny république voalohany nanatanteraka azy a dia marina mihitsy izay andvolazanao zany hoe tsy crédible ary tsy mahay mandresy lahatra ilay fanjakana ny amin'izany olana fototry zany fa ny mamaika azy moa dia ny miamia teto ny 50 000 bâtiments sociaux indray ainga tsy maintsy vita hatramin'ny 2023 fa miresaka n'ilay assemblée nationale tsika eno ihany koa fa milatsaka eny anivo ny assemblée nationale amin'izao tsika amin'ny teny zao a ny mahakasika an'ireo olona efatra voatonona fa natolotry ny ACJ ary andeha araky ny lalàna moa dia tsy maintsy andraisan'ny parlement fanapahan-kevitra ny momba azy ireo ahoana indranjato ny fahitantsika n'izany lafiny zany ny zava-misy amin'ny ankapobeny moa zany Guy Maxime Maralaise eno a dia manahirana no miresaka ny fahalovana eto Madagasikara manahirana no miresaka ny fifanenjehana eto Madagasikara satria rehefa miresaka fifanenjehana ianao a dia samy mijery fitaratra avokoa politika zay mijery fitaratra hoe no io ve zany dia référence amin'ny resaka fahadiovana ary
ny fahadiovana zany a ça se décrète pas tsy azo avoaka ho lalàna zany hoe décret-mpanjakana hoe retina atao hoe fahadiovana fa ny fahadiovana tompoky na am'resaka corruption zany na am'resaka fahadiovana hygiène zany a de tokony hifanarahan'ny olona hoe ny atao hoe fahadiovana hygiénique ave eto Madagasikara takany ahoana takatry ny olona ave mividy savony lafo noho ny friperie nge mividy savony eto Madagasikara raha t-shirt andresahanao sy ny slip ary zato efa mahazo slip de 200 mahazo t-shirt ny savony 500 vao mahazo 900 vao mahazo 700 vao mahazo ny vary zao tafakatra 500 sy 4,000 ndikan'izay zany manahirana ary tsy midina any amin'ny toeran'le vahoaka maro anisy eto Madagasikara ny mpitondra rehefa mandray fepetra zay io problema amin'ny Madagasikara io tsy mahafantatra ny vahoaka hoetiny tsy mahafantatra ny olana fototra eto amin'ny tany sy ny firenena tsy fantany zany raha fantany zany a de tsy manao an'izany izy hoe lalam-pirenena anankidimy ihany no azo amboarina amin'ny fond d'entretien routier tsy mivonona ny ady akory ny fanjakan'ny hera Jaonary Mampianina ny ady tamin'ny mpamatsy vola ary tafiditra ny hoe tsy maintsy ampidirina koa ny route communale à vocation économique fa amitsika am'teny zao moa tsy misy tsony naverany bailleur de fonds fotsiny lizy lalam-pirenena ihany resahana amin'ny fer ary saika ianakendry ara ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe atao hoe fond routier ilay vola zany hoe azo ny ampiasaina anaovana an-dalana zany le fanajariana ny lalana fikojakojana ny lalana de zao ny fandehany rehefa miresaka ny fikojakojana ny lalana io anao de tafiditra ny anatin'ny protocole global amin'ny fanamboarana lalana zany a ny atao hoe fikojakojana ny lalana eto Madagasikara satria rehefa tsy voavory zany ny fikojakojana ny lalana de tsy mamatsy volanao mihitsy zany ny fanjakana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena indrindra fa tsy maintsy mandalo any amin'ny masotsiva ny consortium routier internationaux zany a ny famatsim-bola rehetra de eo zany ianao miahaka fotsiny eo a rehefa tsy vity zay raha zay de anyhery zany a le fond d'entretien routier no manjary lasa ampiasain'ny fanjakana am'izao fotoana zao anamboarana lalana zay mahatonga ny hoe miasa ho anao ny ministère ny aménagement des territoires et des travaux publics ary SMATP ihany mahazo ny asa de SMATP mahazo ny asa de efa resahantsika eo moa zany ny ahia rehetra mety ateraky zany rehetrrehetra zany a eo amin'ny fomba fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara aya zany satria tsy mazava ny aya tsy avananao tsy mazava amin'ny fomba fitantanan'le fanjakana de betsaka ny aya raha ohatra zany ka tena andeha hitsinjo ny vahoaka zany ny fanjakana tsy milingilingy am'izany hoe andeha hanao logements sociaux zany logements sociaux nge anarany fotsiny fa raha mividin'ireo logements sociaux reo a tsy mahazo am'ireo raha tsy ny mpanan-karena salasalany nisy ohatra tamin'ny fotoana ny tetezamita teny Ambohidratrimo fantatritsika zany fa rehefa évaluenao izy no mipetraka ao amin'le toerana de miala tsiny fa tsy sahiranao fa de ny olona afaka mahavidy manam-bola zay no mahazo n'lay logements sociaux ndrenjato tsy mijery tareo izy ianao teo tsy mijery fitaratra hoy ianao teo ny mpanao politika sy ny fitondrana misy am'izao fotoana zao fa fantatritsika hoe raha ny tetezamita 10 taona dia tombatombany ty nataony mpandinika ny amin'ny vola ny voaka teto Madagasikara de misy hatramin'ny 1,2 milliard de dollars zay fantatritsika hoe aizany misy azy zany rehetra zany a no itenenanao hoe tokony hijery fitaratra mpanao politika fa de lasa antsojay lasa fanenjehana ara-politika lasa politika revanchard ozy isika zay eto amin'ity fandaran'ity indrenjato lasa miteraka fifandonana miverimberina ara-politika ary tsy mikatsaka mihitsy zay mba isiny zay fitoniny zay fa de hoe zay tokoa nga mitondra de zay tianay atao zany eto amin'ny tany sy ny firenena de ampitahorona avokeo rehefa mitondra teny fanoherana mitondra zavatra mahitsy sy mazava de io moa no tenitsika ny hoe na misy maromaro ary lasany mbola misy foana no mitsangana sy mijoro mpanohatra eto amin'ity tany sy firenena ity ndrenjato marina moa zany fa ny fanjakana de ohatrany hoe mandeha de homana eo amin'ny fomba fanatanterahany raharaha ary mikapoka an'izay tiany kapohany izy fa ny tena marina de
tsy hainy lalako ambana miena raiky amby $700 zao mibarily solitany omaly zay tokoa de inona zany mba ataon'ny fanjakana ao anatin'ny fandaniana ny lalàna fitatanam-boly tsika zao mba mifampiresaka amin'ireo compagnie pétrolière fa izy mba mijery ny tokony atao amin'izany lafiny rehetrarehetra zany ny vanille zao de fantatritsika 100 000 ariary zany zao kilao raha ohatra ka 10 noho izany tamin'ny vanim-potoana sasany de inona mba ataon'ny fanjakana amin'izany lafiny zany ny ledsi zao de mikaikaika mihitsy ny mpamokatra fa tena ambany de ambany ny vidiny ary tsy maleo ny sarany ary vitsy ny commande amintsika miteny zao normal zany satria ao anatin'ny confinement tsika tsy de mahatoky atsika loatra zany ny firenena lehibe am'le resaka traçabilité hoe manao souffrage daholo ve nareo ny souffrage nefa indraindray efa tsy tian'ny olona fa misy système vaovao tiany atao amin'izany lafiny zany dia anisan'ny mampiena ny fanafarana ny vokatritsika zany inona ny solution raisan'ny fanjakana solution raisan'ny fanjakana ao anatin'ny fandaniana ny lalàna fitatanam-boly tsika de mba savo io fanjakana io mba miala amin'le ambony apanga raisiny amin'ny tatao ketra amin'ny viditsolika eto Madagasikara misy tatao-ketra TVA sy 310 ariary isaky ny litatra zay tokony ho asorina 305 ariary 503 ariary raha lasantso ny resahana zany zany hoe tokony ameny le vidin-dasantsy ho 2978 ariary zany eto Madagasikara vonina ve izy mba hiala amin'izay satria ny fanjakana no mitsetitra an'izany fa tsy misy makaiza zany hoe miverinatsy na miverina roa fa milasany amin'ny fanjakana tokony tazomina fotsiny ilay taxe unique sur les produits pétroliers zany hoe le 503 ariary raha ny lasantsy raha ny gasoil zany de 228 ariary par litre de miala ny TVA sy lay 228 ariary par litre zay imposé ny Union européenne de tokony 2743 ariary zany ny vidiny gasoil vonina avy eo fanjakana io ala amin'izany ary atoro amin'ny solombavam-bahoaka fa tsangatanana de mahafaka an'izany ao anivon'io assemblée nationale io fa mahagaga no endrasatsika ny reto fanjakany reto zany de tena voko mifetra ary tsy manaraka an'izay de lany ny fetra tsy manana fataperany mihitsy ny fitsiritan'ireo vola fa mila vola foana reo isan'andro fa tsy manana mihitsy izy ny atao hoe ristorina zany hoe ny famerenana ny tokony averina any amin'ny vahoaka tsy misy mihitsy zany de samy mitanisa tsika tsisy redevabilité inavy mba nomeny ny fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy de zao ndray zany zao de mihinana tsakotosika zany hoe tsy maintsy milahatra eny Antsonjombe ianao de eny Antsonjombe ianao mandeha maka an'le vary masaka zay zarain'ny fanjakana malagasy de milahatra lany andro reny zany ny olona miandry an'le vary tsakopopy tamin'ny fotoanandro ny tsakopopy tamin'ny fotoanandro fa ny tsakopopy isaky ny quartier fa tsy hoe eny Antsonjombe de lany andro reny dolidoly ny lavandera ny mpanasa lamba lany andro reny ny olona rehetra tokony hanao raharaha lany andro reny dolidoly ny force ouvrière eto Madagasikara de manahirana eo koa zany le fitangoronana lay Covid-19 zany de tsy fantatra tsony zay tian'ny fanjakana atao amin'izany lafiny rehetrarehetra zany nefa tony zany de misy tokony fepetra azo raisina raha miena fotsiny 2743 ariary ny vidin'ny solika gasoil zany de miena ny vary ray kapoka efa lasa 700 ariary amin'izao fotoana zao ny vary amin'ny kapoka ary mampikaikaika ny olona mafy de mafy mihitsy zany rehetrarehetra zany nefa moa ny fanjakana mitazapotsiny amin'izany rehetrarehetra zany tsy hitan'izay atao aizany tokony ho raisiny le izy de lasa fotsiny izy mampitahotra hoe zay miteniteny eo asiny ACJ de zay zany le izy de samy angingina vetsika manoloana ny raharaha ary zany fampitahorana zany de tsy manana toerana eto Madagasikara satria de eto ny tena miatra mihitsy nylay tenin'i Jesosy Kristy hoe zay tsy nanota taminareo no ka torabato azy rehefa tena kororoana nge ny raharaha tany amin'ny teteza mity
rehefa tena kororoana ngeny zava-misy ary iso ihany fa misy ireo le journaliste d'investigation zay toanan'ny mpamatsy vola am'izao fotoana zao a momba ny famotorana ny fahalovana sy ny fanodikotonam-bolam-panjakana eto Madagasikara de veriny reny fa mba ho lasalasa lavitra kokoa araka ny filazanao teo hoe 1.2 milliards de dollars ny vola mivoaka teto Madagasikara antsokosoko de aizara zany ny fandehan'le Bianco zany hoe ny fifidianana zay ataontsika eto zany a tsy fifidianana fotsiny anaovana raha-matahora sy tsy andraisantsika anjara fa anasan'ny fanoherana ny Bianco mihitsy andeha hiditra ndray anjara ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana satria ny Bianco no tsy maintsy tompo marika amin'ny fahalovana ary raha misy fidy vaventiny ny antoko hafa mandeha mifidy any anatin'le fifidianana ka tsy manaraka an'le discipline de parti de misy kolikoly zany ao anatin'izay zavatra zay ndikan'izay a maniratena zany indraindray moa hoe rehefa tsy misy miteny zay de tsy manana za zany zao ndrenjary de milaza amin'ny Bianco mazava hoe raisiny andraikitrareo a fa misy toe-javatra tahaka zany mitrangy atao amin'ny misy gouverneur efa maneritery am'izao tsika miteny zao ny momba n'io fifidianana na oloolo Madagasikara io fa voaresaka ao teo moa ndrentsatiny amin'ny hoe mitombo ny filarana etseroa fa de tena mametraka ny fitarainany mihitsy ny ponina Antananarivo sy ny manodidina ny momba ny bidon jaune milahatra etseroa amin'ny tsy fampindrano resaka jiramatsika eo ndrenjato de tena misy toalay-panahy anosika ny jirama andeha makany privatisation de taitra ny tena raha mahita hoe tany amin'ny firenekafa teto amin'ny océan Indien tany amin'ny firenena afrikana dia tsy nahomby mihitsy ny fitantanana ny orinasa mpamokatra herinaratra sy rano zay natao tantanana tsy miankina ndrenjato de misy alay-panahy eritreritra hoe manosika mandeha makany amin'izany fanainina ve ny famonona ny jirama sanatria fanainina ve zao ankivy atao amin'ny olo-pirenena manodidina Antananarivo eto Antananarivo sy manerana Madagasikara zao ny momba ny tiranty fa de andeha atosika andeha makany fitantanana tsy miankina de hiakatra indray ny vidindrano hiakatra indray ny vidinjiro toy ny ahoana ny ainan'ny malagasy ndrenjato amaraparana angamitsika amin'ny famakafakana an'ity jirama ty ny voalohany aloha tamin'ny 7 de fa nisy ny lalàna misy désengagement de l'État amin'ny sehatrasan'ny rano sy ny jiro na ny transport zany na ny famoronana ny famokarana sy ny transport de fandatsika fa tsy de misy mandeha loatra any anatin'izay zany rehetra ny dikan'izay tsy viable zany hoe tsy azo ataony no mitady tombotsoa ao anatin'ity famokarana rano sy jiro ity de tokony mbola ho anjara amin'ny fanjakana zay lafin'izay mazava iny fa rehefa miresaka fampidiran-drano moa tsika de mazava fa tsy fantatry le fanjakana akory inge fa matoa zany misy ranonorana milatsaka be eto Antananarivo renivohitra manerana Madagasikara raha ny province Antananarivo moa zany resahako de fantatritsika fa ao anatin'ny ray andro de fa ritra le rano inona ny dikan'izany de samy tsisy mametraka fanontaniana fa mbola hiezaka anao forage no mamaky an'le mpitondra fanjakana Bevomanga ngery olona kanisy nanapoky tamin'ny fotoana ny tetezamina de maninona ny le barrage naturel ao Bevomanga tsy averina au barrage artificiel farafaratsiny mba mahanso tsika ny herinaratra ary manao rétention d'eau zany hoe mitahiry ny rano rehetra eto amin'ny province Antananarivo tadio fa ny province Antananarivo de mifandray avokoa ny loharano rehetra eto amin'ny province Antananarivo ary rehefa ritra zany hoe mandeha ohatran'ny rano andamosongisa zany ny rano any Bevomanga ny farantsany zany de tsy misy rano zany eto Antananarivo sy eran'ny faritra de reny mikakaiky reny moa ny mpamboly any Arivomamo mikakaiky amin'ny mpamboly etsy alakamisy etsy alakamisy akaiky kely etsy ino fa ao anatin'ny province ao anatin'ny district any Arivomamo tsika ary reo le reny rano rehetra mifandrairay andohan'ireo zany eto Antananarivo de miteraka an'io ary zay no mahatonga an'io le hoe nifimbato
eny amin'ny avona rehetrarehetra indrindra fa ny eny amin'ny avona natroveny zany a mihitsana satria misy tarisma any amin'ny napy any ambany any de rehefa misy tarisma any zany any a zany hoe maina de mihitsana ho azy zany a ny fombato am'ireny faritra eny tahaka zany moa ry Ambohimailala eny Akatso sy ny etsetretsetra eny de miteraka an'izay lafin-javatra de samy tsisy mandinika na tsisy miheno mihitsy le teknisiana na hoe misy zavatra tokony atao ange ty zavatra ty fa ohatra satry ny sasany aza vako nisy namaky tao lay tany Bevomanga de am'izay tsy sahirana izy rehefa misy ranobe eto Antananarivo renivohitra de mandeha ho azy anatin'ray andro de ritra anatin'ray andro de ritra zay lafin'izay ary izay le akamona be zay zany a no miteraka ny fahasahiranam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria tsy zany no zavatra atao raha za zany zao no mpitondra fanjakana de tsy manangana an'ireo logement reo a zay logement tsy fantatra satria sady mandika lalàna ny knapy sa ny analogy tsy fantatra na mijery ny mpanankarena na mijery ny vahoaka sahirana ary rehefa manao demokrasia amin'ny tany républicaine de tsy maintsy lay maro anisa ihany ny maro anisa fa tsy hoe anao tetikasa ianao mba hahafahana mametraka ny olona tsara fivelomana eo amin'izay tetikasa-panjakana zava-doza nge zany raha zany no mitrange ary mahamarina ny analizin'ireo mpikaroka eran'izao tontolo zao hoe raha tsy misy olona 3 milliards maty eto amin'izao tontolo zao a tsy milamina ny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'izao tontolo zao de alay-panahy mihitsy tsika no miresaka an'izany lafin'izany hoe sao lah sanatriny vava ladiny lela ka mandeha any anatin'izany politika simpliste zany a ny mpitondra eto Madagasikara ary everina fa tena fanetry be ny tany sy ny fireneny zany a raha zany no zavatra mitranga am'ty rano ty de eto mbo hitaraina ho an'ny tenako manokana Guy Maxime Ralaisena manamboatra lalana manamboatra rano branchement sociaux ny jirama eny Tosy de hatram'izay zany nenay a de ary am'le finale le branchement natao hatram'izay zany a zay ndray aman-dreniko ohatra ny nanao azy a 50 mètres eo angamba io no nampiasain'ny jirama hatram'izay ary natonga nay tao anatin'ny roa taona sy tapany tsy nahazo rano a satria tsy tsafan'ny jirama le branchement nataon'ny ray aman-dreny ary rehefa tsy mahazo rano nandritra ny roa taona sy tapany zay a mitaraina de jereny ny jirama fotsiny de am'izao fotoana zao manamboatra le branchement sociaux izy de satria ny tenako mpanohatra tena janona 50 mètres miala ny tranoko zany a ny branchement sociaux zay ataon'ny jirama amintsika miteny zao a de mampalahelo zany raha ohatra ka jerena ohatra zany nefa za de mandoa ny latsakemboko isam-bolana am'lay compteur tsy misy rano nandritra ny roa taona sy tapany de mandoa compteur fantatsika fa misy ny taxe communale misy ny surtaxe zay alohantsika amin'ny jirama alohantsika amin'ny fanjakana misy ny miverina ny ivony commune misy ny mandeha makany anatin'ny teti-bolam-panjakana miresaka rano moa ianao ndranjato ary olana fototra fantatritsika hoe ny olan'ny kere am'izao tsika amin'ny teny zao zay tena mamay tokoa satria dia nisy ny programme zay natolotry ny fanjakana ny fandimya momba ny famahana ny kere io anefa raha tsika malala moa fa hatreto dia tsy tena mazava ny vahaolana tiany entina rano ihany resahana dia 1 million de mètres cubes par seconde ny verin-dranomasina amin'ireo renirano eto Madagasikara zany rehetra zany de mila politika mila fandaminana mila fahaiza-mitantana tompoko lahy sy tompoko vavy izay indray no amaranantsika ny fandarana amin'ity aliny zoma 20 novambra 2021 ty makasitraka antsika rehetra makatelina mametraka ny mandram-piona veloma andranjato vonjao veloma tompoko